Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity insha Allah antsika dia hiaraka amin'ilay andian-teny masina izay noraiketiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim amin'ny suratul Munafiqun amin'ny teny manao hoe wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Allah subhanahu wa ta'ala mitantara mazava tsara manao hoe rehefa tonga ny fahafatesana amin'ny tsirairay aminareo dia eo anareo mangataka fe-potoana anankiray mba hipetraka sy hitoetra eto ambony tany handeha hamoaka sadaka na hanampy namana na hanampy ireo sahirana. Fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay manao hoe fa maninona ny olombelona anankiray rehefa eo am-pialan'aina dia ny sadaka no fanompoana anankiray tadidiny no sady angatahany fe-potoana fanampiny amin'ny Tompo Allah mba hitoetra eto ambony tany hamoaka an'izany sadaka izany. Fa maninona izy tsy mangataka hoe mba omeo fe-potoana zao hanao soala, omeo fe-potoana zao hanao umra, omeo fe-potoana zao hanao hajj, omeo fe-potoana zao hanao zavatra hafa. Fa maninona no sadaka no tsy haivony manokana ary io no nangatahany. Valiny araka amin'ny voalazan'ireo manam-pahaizana rehefa hiala aina ny olona anankiray dia eo no ampijerevany Allah subhanahu wa ta'ala ilay valisoa ny sadaka isika amin'izay fotoana izay, ary ampijerevany Allah ihany koa ilay toeram-boninahitra, ilay toeram-ponenana mahafinaritra izay hisy ianao amin'izany fotoana izany raha sendra ka miala eto ambony tany ary hitoetra ao amin'ny paradisa. Tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nisy olona anankiray teo am-pialan'aina dia niteny izy manao hoe laitaha kanat kamila, laitaha kanat jadida, laitaha kanat kathira. Izato teny lehilahy zany dia niteny manao hoe tahak'izay hozy izy nataoko betsaka, tahak'izay hozy izy rehetrarehetra, ary tahak'izay hozy izy dia izy manontolo no nomeko fa tsy tapany. Gaga ireo sahaba ka rehefa voalevina izany lehilahy izany dia tonga izy ireo nanantona ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, nanontany hoe inona no antony izany lehilahy izany namoaka io teny io teo am-pialan'aina. Dia namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam satria fantantsika fa i mpaminany dia mahazo hafatra avy amin'ny Allah ary nanazava tamin'ireo sahaba ny teny manao hoe io lehilahy io izy indray andro handeha moske tamin'ny salatul fajr. Rehefa handeha moske izy tamin'ny salatul fajr ka mangatsika be izany fotoana izany, ka io lehilahy io nanana akanjo mafana anankiroa, ray efa tota, ray mbola vaovao. Ka rehefa izy teo am-pandehanana nahita lehilahy hafa izay tratrany atsika nangovotra ka nitalao taminy hoe mba vonjeo zao fa ho matin'izany atsika izany. Dia nalainy iny lehilahy iny ilay akanjo mafana efa tota taminy nomenany izany lehilahy izany, ary ilay mbola vaovao no nitazominy noentiny nandeha tany amin'ny moske. Rehefa teo am-pialan'aina izy nampijerevany Allah subhanahu wa ta'ala ilay tombotsoa, ilay valisoa lehibe azony sy ny toeram-ponenana mahafinaritra azony ao amin'ny paradisa, dia teo izany lehilahy izany namoaka teniny hoe laitaha kanat jadida, tahak'izay hozy izy raha ohatra ka fantatro ity toeram-ponenana mahafinaritra ity no azoko tamin'ny fanomezana n'iny akanjo mafana tota iny, dia tahak'izay ilay vaovao no nomeko amin'izay mba ahazo toeram-boninahitra ambonimboniny hitako ankehitriny. Tantara ihany koa i mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa indray andro izy io lehilahy io teo am-pisakafoanana dia nisy mahanitra nandondona, dia rehefa nandondona nangataka sakafo teo aminy dia nitapahany roa izy le mofo teo aminy
ka ny antsasany nomeny an'ilay mahanitra no haniny ary ny antsasany tazominy nataony sakafo tamin'izay fotoana izay. Rehefa teo am-pialan'aina izy nampijereva ny Allah azy ilay toeram-boninahitra misy azy toeram-ponenina mahafinaritra dia teo izy ny tena laitaha kanat kamila. Tahaka an'izay ozy izy zany namoaka izy rehetrarehetra fa tsy nitapahako anankiroa. Ary teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, indray andro lehilahy io handeha moske ihany koa ka nahita jamba, ary izany jamba zany nangataka taminy hoe mba hoentiny satria tsy mahita lalana. Dia noentiny zany tamin'ny lalana manapaka izay aingana indrindra ahatongavana eny amin'ny moske. Dia rehefa hiala aina izy nampijereva ny Allah sy toeram-ponenina mahafinaritra izay ho aziny dia niteny zany rangahy zany tahaka izay ozy izy noentiko tamin'ny toerana lavitra sy toerana lavidavitra mba azahoako toeram-boninahitra ambony amin'ny Allah. Lesona lehibe azontsika amin'izany tantara kely izany dia eo am-pialan'aina ianao voahita ny valisoa sy ny toeram-ponenina misy ianao amin'ny paradisa tamin'ny soadaka izay nataonao, tamin'ny fanampiana izay nataonao ny olona, tamin'ny volana avoakanao ho an-jazakam-boty, tamin'ny volana avoakanao ho an'ireo olona mahanitra. Ka eo anao mahita an'izany toeram-ponenina zany, mangataka fe-potoana fanampiny ianao amin'ny Allah mba hiverina kely etỳ ambony tany, hamoaka ny fanananao iray manontolo soadaka avokoa amin'izay fotoana izay mba azonao toeram-ponenina ambonimboniny izay efa nisy anao. Afatra tiantsika pitaina, vaovao ny taona ka aoka antsika rehetra hametraka finiavana mba anisan'ireo olona mpamoaka soadaka amin'ity taona vaovao ity, anisan'ireo mpanampy ny hafa ary anisan'ireo olona ahazo toeram-boninahitra ambony sy toeram-ponenina mahafinaritra amin'ny alalan'ny famoahantsika soadaka isan'andro isan'andro. Insha Allah arahintsika eto raha ampitso ireo valisoa misa 10 azon'ireo olona mpamoaka an'izany soadaka izany fa aparitao ity fampatsiahivana ity mba ahazoan'ny hafa tombony. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.